miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Raiso Jesosy dia hiova ny fiainanao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha isan'izay olona mangetaheta fiovana ianao, angamba tsapanao hoe voafatotry ny karazan-javatra maro isan-karazany ianao, tsy mety manana fiadanana ary potika mihitsy ny fiainanao vokatry ny faharatsiana samihafa. Mety hoe laninao tamin'ny fisotroana, filalaovan-dratsy, fitsangatsangana, filokana sy ny toy izany ny fiainanao, ary hitanao mihitsy hoe tsy mety, ratsy izany rehetra izany dia te hiova ianao. Misy veny izany fiovana izany, sa izao foana no mbola fiainako hatramin'ny roviana. Anio dia te hitarika anao fa Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo dia afaka ny hanovanao, ary ny fomba hatanteraka an'izany dia ny fandraisanao azy. Ao anatin'ny soratra masina dia misy tantara zao izay mety efa heninao ny tantaran'i Zakaiosy, voasoratra any amin'ny Luka 7:20. Io lehilahy io dia ambaran'ny soratra masina hoe lehibe ny mpamory hetra sady manan-karena, nefa dia misy zavatra tsy ampy tao anatiny tao. Nangetaheta izy ahitan'i Jesosy Kristy. Dia ny olana nefa marobe ny olona ny fanety tamin'ilay lalana antsoina hoe Jeriko izay andalovan'i Jesosy Kristy. Ary izy raha teo koa fohy dia tsy afaka nahitani Jesosy Kristy izy. Dia inona no nataony? Niazakazaka be mialohan'ireo olona rehetrarehetra ireo izy dia rehefa tonga tery aloha be tery dia nianika viavy. Dia fantany hoe tsy maintsy handalo eto iny dia ahita azy Dia nandalo teo tokoa Jesosy Kristy ary dia nahita azy. Dia niteny taminy eo amin'ny 15 hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy hitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina izy dia nampiandroso, nampiatrano azy sady faly. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 15:9. Dia rehefa tonga tao an-tranon'i Jesosy Kristy dia nitsangany Zakaiosy eo amin'ny 15:9 dia nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha nisy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honirako avy efatreny izany. Teo zany Zakaiosy dia naneo an'izay fiovana zay. Ilay lehilahy izay mpametsifetsy, izay tia tena, satria izany mpamory hetra zany dia olona mpiaro ny tombontsoan'ny Romanina zany ary maka ny hetra, miaka mihoatra mihitsy aza dia manao bizinесy mampitombo harena amin'izany. Nefa dia Zakaiosy lehiben'izany mihitsy izy. Dia indreo tonga vaovao ny fiainany, satria lasa tia mizary izy. Ny atsasaky ny fananany izao ve dia tonga dia omeny ho an'ny malahelo fotsiny. Ary vao izy niteny hoe onerako izay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana. Izany hoe azo lazaina hoe tena nibebaka izy niova izy rehefa nampandroso an'i Jesosy tao anatin'ny tokantrano. Ary izany mihitsy ny namarana an'i Jesosy no tantara io amin'ny 10:10 manao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy koa dia zanaky Abrahama, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Miova rehefa mifanena marina amin'i Jesosy Kristy, miova rehefa mandray an'i Jesosy Kristy. Ary fantatsika koa ny tantaran'i Paoly, ilay lehilahy izay nanenjika ny fivavahana kristianina ary nihevitra mihitsy hoe tena manompo an'Andriamanitra izy ao anatin'izany. Nitety vohatra maro izy, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy teo amin'ilay lalambe antsoina hoe mahitsy dia niova ny fiainany. Nanomboka teo ilay mpanenjika ny fivavahana kristianina indrindra ny lasa mpitaona ny olona ho amin'izany fivavahana kristianina izany. Ary ilay hafanampony tamin'ny fanenjehana dia lasa hafanampo indray amin'ny fitoriana. Niova tanteraka mihitsy ny fiainany, satria nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy. Marobe ravana ny olona no afaka mijoro vavolombelona, marobe ny olona no afaka mitantara ny amin'ny hoe zao ny fiainako taloha, fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy dia tonga olom-baovao. Ahoana moa hoe mandray an'i Jesosy Kristy? Ny mandray azy dia tsy inona fa le hoe mampiditra azy ao anatinao ianao, dia lasa izy no omenao ny fitantanana ny fiainanao. Izy lasa tompon'izany fiainanao zany, dia tsy le sitraponao intsony, tsy le tianao atao intsony, fa raha ny tiatsika dia ny asa nofo foana no hitondrano ny tenantsika an'ity vatantsika ity. Fa izao raha ny sitrapon'i Jesosy Kristy ka ampanjakaintsika ao anatintsika izy hoe izy no tompo
tompony fiainantsika dia miteny aminao afa ovaniny fiainanao, ovaniny fiainanao, ary izany fanovany izany manomboka anatin'ny fonao any ny sainao, asorony zay rehetrarehetra mamatopatotra anao ary manafaka antsika izy ka mahatonga antsika olom-baovao. Dia izany natonga amin'ny Paoly hiteny manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo, efa lasa ny zavatra taloha, manova Andriamanitra ry havana, ny lasa dia ho tonga lasa ho mbany lasa, tsy ho tsarovany intsony zany, ho tantara sisy zany hoe izao ny fiainan'iny olona iny taloha, izao ny fiainako taloha, fa ankehitriny nahita le fiadanana, nahita le fiainana, nahita le fanafahana, nahita le famonjena, dia le famonjena izay noraisin'ny Zakaiosy sy ny ankohonany. Azonao raisina koa zany famonjena zany, azonao raisina koa zany fifaliana zany, ary vonin'Andriamanitra anova anao, na inona lasanao, na inona zavatra mampatahotra anao, na inona zavatra mangeja anao dia vonina hanovanao izy. Fa mitian'io ity raiso ny fanapaha-kevitra matotra mihitsy, tsy hoe manao vavaka tsotra fotsiny hoe avy ireny izay vavaka tononiko dia izay dia ampiovanao, tsy izay mihitsy, fa hoe ataovy amin'ny fonao, amin'ny faharesen-dahatra tanteraka mihitsy, zany hoe anolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy, hampandroso azy ao amin'ny fiainanao zany. Fanapaha-kevitra goavana be ane zany hoe omeko anao ny fiainako, fa tsy zavatra hoe tonga dia taitaitra fotsiny eo dia averimberina fotsiny le teny dia hoe niova ve sa tsy miova, fa tena fanapaha-kevitra goavana eritreretin'ny sainao ray manontolo mihitsy hoe manahoana, vonina ve hanolotra ny fiainako, andramo ka izaho fa tsara Jehova, tsy hanenina ianao, tsy hanenina ianao raha toka hanolotra ny fiainanao ho an'io Jesosy Kristy io, fa zay tena nahita azy marina dia miova, ary miova mihatsara, mihavao. Fa izay tsy mety mandray azy kosa dia mitoetra ho tonta, ary mety hivadika tonta kely mihitsy ny hafarany, dia ny hafarany dia fahaverezana ihany koa. Te hitondra fanavaozana amin'ny fiainanao izy, fa tsy zany ihany, fa te hitondra famonjena ho anao ihany koa, satria tiany ianao mahatonam-pahitany zao afatra zao. Te hanovanao Jesosy Kristy, indro fa mitsangana eo am-baravarana ao izy ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, hiara isakafo aminy ary izy eo amiko. Omeo azy ny familiana ny fiainanao, omeo azy ny zavatra rehetra, dia ho hitanao fa izy ilay lalana marina mitondra antsika ho amin'ny fiainana. Anderavantsika hivavaka dia ataovy amin'ny fonao mihitsy ny vavaka fanoloran-tena hoe Tompo, anao ny fiainako, manomboka amin'ity an'io ity midira atao anatiko ianao, manjaka atao anatiko ianao, raiso aho. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindro, na iza na andre izao afatra izao ka mangetaheta fiovana, fanafahana, fanasitranana ary miandrandra famonjena, dia aoka ny fanahy masinao no hamangy azy ary hikasika azy ary hanokatra ny fony, hanala zay mety ho sakatsakana rehetra ao anatiny ao, fa dia any akeny tsotra fotsiny hoe Tompo, inty aho, mamondrafo amiko, mamela ny heloko, raiso ny fiainako, anjakao ny fiainako, manomboka amin'ity andro an'io ity izay sitraponao no ataoko. Ianao ilay Andriamanitra izay efa maty teo ambony azy fijaliana ho famonjena anay, ary efa mitondra ny ranony fanekena vaovao hamindra fo aminay, azonay fihavanana amin'Andriamanitra, koa dia tanterao amin'ny fiainan'ny mpanomponao rehetra izany asa-pamonjenao zany, dia ho anao ny voninahitra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Simba tu izani
isan-karazany mitoka loka sy ny sisa ary ireo tsy voatanisa efa teo avokoa ny sitrapo isan-karazany mitoka loka sy ny sisa ary ireo tsy voatanisa ankehitriny kiosare tsy mba toizany ntsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe teralaza alleluia hoanao andriamanitra teralaza alleluia hoanao andriamanitra ankehitriny kiosare tsy mba toizany ntsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe teralaza alleluia hoanao andriamanitra teralaza alleluia hoanao andriamanitra